Efa mifety sady kosa ireo ankizy na dia mbola andro vitsivitsy ty gadonan'ny fetin'ny Noely aza arivo mahereo ireo ankizy avy eny anivon'ny faritra Amberinavony sy ny eny amin'ny distrika Atsimondrano eny no notoloran'ny fikambanana Tojosoa sy ny antoko MDM Kilalao Vatomamy tamin'ity andro androany ity. Ankizy misa 7 manerana nosy no ezahan'ny fikambanana Tojosoa sy ny sampana sosialy ny antoko mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ho zarana Kilalao Vatomamy amin'izao fety ny faran'ny taona izao. Tsy adinoina ihany koa ireo ray aman-dreny izay omena ny anjarany ho fanomezana asina azy ireo. Natomboka androany ary izany ka 500 tamin'izy ireo izay ao amin'ny fiangonana katolika Imerinavony no nampifaliana sy nahazo ny anjarany. Ho an'ny filoha-boninahitry ny fikambanana Ramatorin'ny Regional Velo dia tsy ny fanomezana kilalao lafo vidy akory ny tanjona fa ny mba izarana ho an'ny rehetra izay manana fahasahiranana. Azo atao tsara ny mividy kilalao iray ataontsika hoe lafo dia lafo ho an'ny ankizy tsirairay. Fa ny toetraitsika kosa MDM dia hoe fahaizana miara-mientana, fahaizana mifanometanana. Ka aleonay amin'ity taon'ity izao satria isaky ny faritra dia natao niezaka hoe faritra enina fito zany satria mba natao tao zany mondava dia ankizy arivo akoatrin'ny eto aminareo zay ho arivo angamba ny androany dia eo amin'ny ankizy eo amin'ny 8000 eo zany ny anjehantsika amin'ity taon'ity. 500 eo kosa nahazo ny anjarany ny tolakandro teo teny ampita tafika sy ny manodidina avy eo amin'ny komina maromaro amin'izany distrika ny Atsimondrano izany ireo ankizy sy ireo ray aman-dreny sahirana ireo. Reny vohim-paritamin-diny no izarana ireto kilalao Vatomamy reto amin'ity taona ity. Mitohy mandavan-taona kosa nefa ny asa sosialy ho an'ny fikambanana Tojosoa izay tarihana Andriamatojo Anavelo andro tiana.